Manolotra ny arahaba tompoko. Saika ho maina trany amin'ny ankapobeny atao anatin'ny 3 andro manaraka any amin'ny tendrony avaratra torak'izay ihany koa ny any amin'ny fatra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy ary mety hitatra hatrany Alaotra Mangoro. Ny fatra hafa miandrandra oram-baratra avokoa. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao dia misy an'ireto raom-baratra ireto ao amin'ny lakan'ny ranon'i Mozambika izay mety hitondra rotsakorana betsaka any amin'ny ilany andrefan'i Madagasikara iny. Araka izany tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana atao anatin'ny 3 andro avy any amin'ny fatry Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromania ary Matsiatrambony. Mety asika ihany koa mivaratra amin'ireo toerana ireo. Raha ny mahakasika ny fiforoana rivo-doza kosa indray dia tsy ahina ny mety hisiana fiforoana rivo-doza atao anatin'ny fahadra masina misy antsika amin'ity herinandro ity. Fa avaratra tsotra ihany zany no mamaritra ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny. Raha mivina ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina jerena amin'ny Antsipriany dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona amin'ny Voamaraina ny any amin'ny fatry Fitovinany, Atsimo Atsinanana torak'izay ihany koa ny Motsiraka Boeny sy Melaky. Ny fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ingavy masoandro. Raha ny tolakandro indray dia saika mbola ho maina hatrany aloha ny any amin'iny tendrony avaratra miazo amin'ny fatra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Alaotra Mangoro. Ny fatra hafa dia miandrandra oram-baratra avokoa, mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny fatry Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromania ary Matsiatrambony. Raha mivina ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina amin'ny 2 na 3 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana sy ny tapany avaratra ny nosy. Eo amin'ny 7 degré kosa ho an'ny afovoantany Motsiraka Atsinanana, 7 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha mivina ny toetry ny andro ny alakamisy kosa indray dia mbola ho maina hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny fatra Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Alaotra Mangoro ary ny ilany Atsinanana amin'ny fatra Sofia. Ny fatra hafa dia manantena oram-baratra avokoa amin'ny ankapobeny dia somary mitsitokotoko ihany izay rotsakorana izay ary mety mbola ho betsaka hatrany ny rotsakorana any amin'ny fatry Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromania ary Matsiatrambony. Raha mivina ny maripana mety hananika hatramin'ny 4 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Sofia, mety ho tafakatra 20 degré kosa izay ho an'ny afovoantany. Motsiraka Atsinanana manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Mivina ny toetry ny andro ny somary namaranantsika azy dia somary mikisaka kely any amin'ny ilany andrefan'i Madagasikara iny ny oram-baratra torak'izay ihany koa ny any amin'ny Motsiraka avaratra andrefana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny fatra hafa. Mivina ny maripana ny zoma dia eo amin'ny 30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Sofia torak'izay ihany koa ny any Betsiboka. Mety ho tafakatra 20 degré izay ho an'ny afovoantany. Motsiraka Atsinanana manodidina amin'ny 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra. Izay no mahakasika ny mety ho toetry ny andro. Faraka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahatony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika nahitana fiakarany kely ny tamin'ny fahatony-drivotra teto Antananarivo manodidina na mihoatra kely ny fetrany OMS avokoa ny rehefa voaraina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahatony-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray mivina ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.